Partagez au max aingana aloha vidéo ako ty zao de zao. Partagez au max ahafantarany zao tontolo zao hoe inona no nahatonga andreo ankizy ireo empoisonné ary ahoana ny fomba ny empoisonné zareo anazy satria dia nivoaka tany daholo ny secret ny empoisonnement tany Ambohimalaza rehetra. Alefaso un partage maximum. Aleo hiditra daholo na foza na tsy foza ary tsy maninona. Fa de ivoaka androany ny secret an'iny Ambohimalaza iny. Ovoaka eto. Zay no nahatonga ny zareo matahotra mafy. Natahotra mafy zareo hoe lasa tany Maurice ireo ankizy ireo. Natahotra mafy zareo hoe tsy tao amin'ny sekera ny idiran'ireo ankizy ireo mitsabo tena satria vatany voafatana sekera no hôpitaly idirana de fa nisy nikimaky nataony tany mba tsy azahoana ny valiny analizy. Rehefa avy eo nafindranay hôpitaly, nafindra trano, ny trano izay nienregistrena andreo ankizy ireo dia voalohany fotsiny izy nipetraka tao de avy eo ireo nafindranay trano pour leur sécurité. Mba tsy ho sanatrian'izany isianao sarika ampandrinana latsakalina sala amin'ny fanaovany zareo anazy any amin'ny toerana any Maurice any. De inona ny zavatra mitranga? Ny popopopo zareo ny tady eraky Maurice hoe aiza le ankizy. Ny popopopo zareo nandefa olona niantso anay, niantso ana, fa aiza le ankizy, fa aiza le ankizy, fa aiza le ankizy. Ataonao inona? Olona marary reo hoe hitsabo tena. Marina fa hoe mbola afaka mandeha mitsangana zao, marina fa hoe mbola afaka manino moa ty, mbola afaka miasa raha ny sasany amreo. Fa olona misy sekela reo sasany toratorana fotsiny eny andalana eny, ny sasany mandeha ny orona tsy fantatra hoe ahoana, ny sasany sepitra fatany tsy fantatra hoe ahoana, ny sasany mbola misy sekela any amin'ny tova any anatin'ny vatany any. Inona ny nahatonga an'izany hoy nareo? Inona ny nahatonga an'izany? Ho lazaiko hoe inona ny nahabozinana andreo ankizy ireo? Voalohany indrindra dia botulisme le izy fa tsy botulisme alimentaire fa botulisme de guerre. Nopozinina tamin'ny botulisme de guerre ireo ankizy tany Ambohimalaza. Ok zay ho fantatry zao tontolo zao. Ary mirarovana ireo ankizy rehetrarehetra rescape tany Ambohimalaza. Satria voapozindreo voapozina botulisme de guerre, samy manao recherche daholo amin'ny internet hoe inona zany atao hoe botulisme de guerre. Zany botulisme de guerre zany tompoko dia les virus, les bactéries ana les bactéries ana botulisme iny namboarina artificiellement anaovana arme biochimique. Terrorisme no nahazo andreo acte terrorisme no acte terrorista no nitranga tao Ambohimalaza. Nanaovany zareo acte terrorista tao Ambohimalaza tamin'ny fandefasana botulisme de guerre andreo ankizy ireo. Ary ny akabeazany de maty satria de olona reny anakivalo reny sisa ny rescape. De ny valiny analyse de niteny an'izay hoe botulisme de guerre, nareo na eno sisindresika botulisme olis, fa tsy botulisme alimentaire vokatry ny jiro sy rano, fa botulisme de guerre natao tamin'ny sakafo, tamin'ny zava-pisotro, tamin'ny divay ary nalefa ihany koa par inhalation tao amin'le efitrano. Ahoana ny nitrangany zany? Quelques jours avant na quelques semaines avant iny date iny de nomaniny zareo iny anniversaire iny, nomaniny fenoasina sy mamany ary ny olona zay naniraka azy ireo anao anio attentat terrorisme io, attentat terroriste io. De rehefa nahazo olona vitsivitsy zareo andeha amin'le anniversaire de hoe mila marobe zareo ny ao.
dia afaka mitondra olona, afaka mitondra namana, fa hoeto daholo. De nitondra namana, de nitondra olona, de natramin'olona tsy fantatra tany am-piangonana, de niinviteny mamany Fenoasina andeha amin'ny anniversaire anjanany. Olona tsy fantany fa olona ray fiangonana aminazy eo fotsiny. De hitany hoe ha, tsara taraiky iny zanakindry, andao sisy mba inviteko amin'ny anniversaire anjanako. De asaivo mitondra olona, de nandeha tany ty zanak'olona, nitondra namana, de nitondra ny cousinany, de nitondra ny cousinany. De maty tany izy rehetrarehetra. Misy olona tao ny invitena anao animation, de tena mitondra olona. Normalement fa anao animation anao de firy isanareo? Bon, ok, anakefatra zay na folo zay na no mitondra olona be be. Na saina mitondra olona, na saina mitondra tanora zany reo invité zay tena namany Fenoasina, de na saina miantso olona hoe misy revy ato. De ina zavatra tao, ny sakafo rehetrarehetra empoisonné, ny boisson rehetrarehetra empoisonné, ny toka rehetrarehetra empoisonné, ny divay, nisy divay nentina tao nisy garde du corps na ministre tonga tao mandritry ny ala, mandritry ny fety, tondra carton maromaro misy divay. De ireo carton maromaro misy divay ireo nozaraina tamin'ilay ankizy tao entina mody na hosotrona eo. De zay mitondra mody ny sotro ny ray aman-dreny sy ny havany de maty. Zany ny zavatra nitranga tao. Botulisme de guerre nafaty an'ireo olona rehetrarehetra ireo. De izay mahatonga ny Andry Rajoelina misahirana mafy. Misahirana mafy nikaroka hoe aizy ireo manino ireo manao an'izao satria fantany hoe raha ao Antananarivo, raha ao Madagasikara efa voaseriny ny hôpitaly rehetrarehetra tsy hamoaka an'izay. Tsy hamoaka an'izay résultat zay, tsy nalefa ny tany amin'ny Institut Pasteur ny analyse ho atao any amin'ny Institut Pasteur. Fa kosa rehefa nandeha tany Maurice tsy afaka noterena ny tao Maurice tsy hamoaka an'izany, na de efa hoe nezany zareo ny tadiavina ary na fenina mihitsy le hôpitaly satria tsy ho sanatria ho tenenin zareo hoe tsy mahazo avoaka io satria zahay ta malagasy zao de efa vita ny analyse zay vao hitan'zareo le hôpitaly satria efa vita daholo ny analyse-n'le ankizy rehetrarehetra zay vao nitranga iza moty zay vao tonga le fanelezana tsao iny hoe aiza zareo tadiaviny mihitsy zany le fanaovany sy teny selfie amin'le ankizy ao amin'ny hôpitaly mba identifier an'le hôpitaly fa malheureusement pour eux efa vita ny prélèvement ndreo ankizy tamin'iny ary efa azonay ny résultat quelques jours après. Dikan'izay de zao amin'ny teny aminao samy mijery eo amin'ny internet daholo ina zany atao hoe botulisme de guerre, tsy botulisme avy ao anaty frigo anareo ary tsy botulisme avy amin'ny charcuterie fa tena hoe substance apetany ataony anatin'ny sakafo na sakafo masaka io na sakafo manta no anaovany an'le izy ary tsy nandrahoana intsony fa le sakafo efa masaka no nasiany an'le izy, le rano zavatra rehetrarehetra, ny rano nisy, ny ponitra nisy, ny divay tao nisy, na ponitra sy le cocktail tsisy alcool de nisy daholo. Zany nafaty andreo ankizy tao Ambomalaza ary zany botulisme de guerre zany ozy izy ny zareo tao Maurice dia tsy anana ny olon-tsotra fa ny armée ministère ny défense ihany no manana an'io ary ministère ny défense ihany koa no manana ny antidote n'io fa efa 3 volana no narary ireo ankizy dikan'izay tsy afaka tsaboana intsony le izy fa defa ny symptôme sisa ny tsaboana ary mandritry ny 6 mois à 1 an mbola isy symptôme ireo ankizy ireo ary mbola isy séquelle n'izany zavatra izany. Zay raha olona ny zava-misy terrorisme, mpanao kidnapping ary mpanao mpamon'olona io fitondrana io ka na tsy hiala teo amin'izao Rajoelina ty zahay efa hanomboka anao dossier fitoriana anazy pour terrorisme, pour bioterrorisme.
namononandreo akizy tao Ambomalasa reo satria misy idirany io tsy possible olotsotra nanao an'le izy fa tsy maintsy hoe ministère en défense nanao anazy ary tsika naheno hoe manana sipa général I fenoasina akoatran'le sipany hoe ministry ny sport. Donc zay aloha vaovao androany mitontolona